momba ny raha izay tetsy ampaka momba ny famindramam-bola nataon'ny SMGD tamin'ny CNAPS. 5 volana zay no nisokatra ny fanadihadiana ary tao anatin'izay 5 volana izay ny tenako sy ireo rehetra tao anatin'ilay raha dia nanao pointage tetsy amin'ny PAC. Ny antony natafiditra moa zany tao anatin'iny nanaovana enquête amin'ny tenako amina ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia ny ankitena fa roa tao anatin'iny findramam-bola ny SMGD tamin'ny CNAPS iny izay tena tsisy fidirako satria mbola tsy nanana andraikitra tamin'ny 2022 ary tsy nisy nidirako mihitsy ny taona anatin'izay. Ankehitriny kosa dia inculpation folo no natao amiko zany ary everiko fa tsy ho ela dia afaka vahana izany satria raha momba ny findramam-bola ny CNAPS sy ny SMGD tamin'ny 2022 dia tsy mbola tokony andraikitra ny tenako ary tsy hidirako. Manao pointage afaka teny. Ny tenako moa zany dia sous contrôle judiciaire ary anatin'izany dia manao pointage isaky ny tapa-bolana ety amin'ny PAC. Manana nomena IST koa izay tsy ahafahana mivoaka eto Madagasikara zany. Tao anatin'ny navelontana dia niteraka volana ihany izay tao amin'ny fanatanterahana ny asa satria maro ny fanasana na ny asa tokony natao tany ivelany. Madagasikara zao dia ao anatin'ny birao mitantana ny Association internationale des maires francophones ary efa indroa no mivory izay tsy nahafahana tsy afaka nanatrika an'izany moa zany ny tenako tsy andeha hidradradratra amin'izao tontolo izao koa hoe zao ny zavatra misy aty satria manaratsendrika foana zany any Madagasikara sy indrindra ny tanàna Antananarivo dia nanontany moa nareo dia mba mahay anareo azy zany hoe 5 volana zay no nisokatra ny enquête momba ny findramam-bola ny SMGD tamin'ny CNAPS ary inculpation folo no natao tamiko zany tamin'ny raha io izay mbola tsy tokony andraikitra teto amin'ny tanàna Antananarivo tsisy nidirako mihitsy tamin'ny taona 2020 sy 2021. Amin'ilay tsy afaka avoaka zay dia nanahoana ny fiantraika zay amin'ny tsy fantatro tiako tenenina hoe ohatra hoe misy financement tsy fantatro mety misy tombony tokony hosotrahan'ny commune nefa lasa tsy mahazo an'ilay vola ve na ohatr'izany ohatra. Abus de pouvoir, détournement de deniers publics, complice, c'est tout le monde en parle.